asa tana maro fanadiovana ireo lobolobo ary ihany koa fanamboarana ny lalana ratsy izay no tanterahan'ny fikambanana iray aina teny tsy adana sy Ambatoroka teny. Nahatratra 10 izy ireo no nandray anjara tao anatin'ity asa tana maro ity. Nikarakara asa fanadiovana tetsy amin'ny fokontany tsy adana sy Ambatoroka androany ny fikambanana iray aina Tarian'Andriamatoa Andry Andrianjavony. Etsika izay natao ihany koa mba hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana. Etsika atao amin'ny fikambanana iray aina, etsika aloha anankiray fanadiovana ny lobolobo eto. Lobolobo izay efa averiko mandrakariva fa misy olona mpangalatra, mpanendaka amin'ny afonao ary rehefa mijery ao anatinao izy mijery misy olona ray na roa mandeha irery dia manendaka ireo olona ireo. Faharoa misy lalana ratsy be ery ambany ery. Ratsy tena ratsy io lalana io efa ela izy io tsisy mijery dia mba izay no manao premier pas hoe andao mba amboarina io lalana io. Ny antony dia misy kandida maromaro, misy olona ambony maromaro amin'ity lalana ity mba izay manao premier pas dia mananteny izay fa anampy ireo kandida maromaro ireo. Ny fikambanana iray aina zany dia mieritreritra fa hoe raha 170 ny kandida filoham-pirenena misy eto Madagasikara dia mieritreritra rehefa ireo olona sahiran'ireo raha mieritreritra izy raha manomboka amin'ny propagandy ka mahazo vary 1 kilao izy na 2 kilao dia mba amin'ity 170 ity izy mba hazo vary 170 kilao farafaratsiny. Izay no amin'ny sehatra mba ahatonga an'izay zavatra izay. Etsika androany zany dia natokantsika fotsiny ho an'ny fokontany eto ambonimbony Tsiadana sy Ambatoroka. Izay zany ny etsika androany anisan'ireo olona ireo eo amin'ny 10 eo no manao. Ireo olona ireo dia manantena fa isy kandida ho avy eto ny fanarahana sy ny fanekenay dia izay zavatra omen'ny kandida eo ny tanina mba amin'ny vary izany ny fampisarana amin'ireto olona ireto. Tsy manohana nizaniza ny fikambanana iray aina raha ny fantatra fa mikendry kosa mba tena ho tonga eny anivon'ireo vahoaka sahirana ny fanampiana samihafa.